Fanirosy tamin'ny fanaovatsy ny fifanaraha-piarah-miasa ny Banky Ben'ny Madagasikara sy ny pôlisy pirenena. Sehatra maro no voafehy ao anatin'izay fifanaraha-piarah-miasa izay raha tsy laza afa-tsy ny resaka fandriam-pahalemana sy ny fampidirana banky ny karama ny mpiasa ny ministeran'ny filaminana anatiny. Ny 12 isanjaton'ny malagasy fotsiny mba manana kaonty sy afaka misitraka ireo tolotra omen'ny banky eto Madagasikara araka ny fantatra nandritra lanonana fifanaovatsy ny ampiara-miasa teo amin'ny Ben'ny Madagasikara sy ny pôlisy pirenena tetsy amin'ny ministera filaminam-bahoaka Itsenosy. Misandrahaka ireo tombotsoa azo amin'ny alalan'izao fifanaovatsy ny izao hoy Andriamatoa Henri Rabarjon, PCA-ny BNI Madagasikara. Manao zay mety ho sahaza atsika. Ao ny crédit consommation zany hoe azontsika mividy zay zavatra mapety amin'ny fiainantsika andavanandro. Ao no tolotra momba ny fanaovan-trano zay amin'ny vidiny tena mirary. Ao ny tolotra natao ho an'ny mpiasam-panjakana ary misy hatramin'ny tolotra natao ho an'ny olona efa misotro ronono azy mba BNI rery ihany koa no manana an'izay tolotra fampindramam-bola ho an'ny misotro ronono zay. Nilaza kosa ny commissaire Eric Michel, tale général ny pôlisy nasionaly, fa manomevahana ny asa izay sahan'ny mpitandro ny filaminana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Raha tsy tanisa afa-tsy ny fampandrinana ny fahalemana sy ny mba ahafahan'ireo mpiasa-panjakana mikirakira mpilaminana sy ao anaty fahalemana ny volany, indrindra ireo pôlisy vao miditra miasa avy any amin'ireny sekoly toy ny ENSP sy ny UNIAP ary misitraka ireo tolotra omen'ny banky ihany koa. Tafiditra ao anatin'izao fiara-miasan'ny BNI sy ny pôlisy nasionaly izao ihany koa ny fampiofanana ny mpitandro ny filaminana momba ny ady atao amin'ny fandikan-dalàna ara-bola.